Amin'ity cours Photoshop ity tsika dia hianatra ny fanovana ny couleur interface. Ka ny atao amin'izany dia mikliky ny edit, dia préférence, dia interface. Dia mahazo fenêtre préférence sika. Misy ny eo amin'ny general, partie interface sy ny sisa. Fa amin'ny interface sika mijanona. Dia ny section antsoina hoe appearance ao. Dia misy ny color film, misy couleur efatra. Dia klikentsika ny iray amin'ireo efatra ireo dia manova avy hatrany ny endrik'ilay interface. Fa ilay faharoa zao ny klikeko dia manao OK, dia manova avy hatrany ny endrik'ilay logiciel. Afaka manao ihany koa file new dia OK, mahazo nouveau document. Dia ny ataoko zao hanovana ny endrik'ilay mandina ilay document iny, manindry touche contrôle dia manao clic droit en même temps. Aveo dia mahazo menu contextuel tactile, dia misafidy iray amin'ny couleur dark grey ny tiako. Raha vao klikeko ilay dark grey dia miova ilay couleur.